Ny tena nahagaga zany tao anatin'ilay fikapohan-jaza dia ny hoe misy lehilahy lehibe nirain-jaza mahita an'ilay scène teo dia mijery fotsiny. Dia misy adulte koa zany manodidina teo dia nijery fotsiny ny fikapohan'ilay ramatoa an'ilay zaza tao an-trano. Mahatsikaiky anie izany zavatra rehetrarehetra izany e. Lehilahy matanjaka be ohatran'iny ve nirain-jaza dia tsy afaka tonga dia nisintona an'ilay ramatoa namoaka azy nivoaka ny trano mba hiarovany ny zanany mba tsy ho kapohana. Mampieritreritra daholo ary ilaina indray caméra. Io ve ny renin-jaza sa olona hafa ve satria adulte ihany koa io. Dia hoe mitazana fotsiny an'ilay scénario. Tsy fantatry moa aloha zany hoe aiza ho aiza zany ny plasin'ny renin'ilay zaza tamin'ireny zavatra rehetrarehetra ireny. Fa satria réflexe automatique ho an'ny ray amandreny ny miaro ny zanany à n'importe quelle circonstance. Zany zavatra rehetrarehetra izany zany tsy hita mihitsy tao anatin'ilay scénario. Fa ilay ramatoa nivantravatra niditra avy any ngamba mety tapoka amin'ny rehetrarehetra koa ngamba ny hoe réaction ilay ramatoa mety hoe tsy neritreretiny hoe andeha hatrany amin'ny fikapohana ny zanany. Kanefa mampieritreritra zany zavatra rehetrarehetra izany satria hoe tsy misy intsony zany olona afaka hanana an'ilay réflexe ny amin'ny hoe zanako ty, tranoko ty, tsy tokony hanaovana violence. Zanako ty tokony arovako satria misy conséquence be dia be mihitsy amin'ny hoe rehefa lehibe ny ankizy zany hiara ny karazana violence ohatran'ireny. Satria hoe ny